Bonjour daholo tonga sondray eto amin'ny vidéo zay zaraiko eto amin'ny page Kekebe Vara sy ny chaîne YouTube Kekebe Vara. Elaela tsika tsy niaraka elaela tokoa efa herintaona za efa tamin'ny herintaona zany no nanao vidéo farany dia ty ny vidéo voalohany ataoko amin'ity taona ty. Elaela tsika tsy niaraka satria betsaka ny zavatra natao betsaka ny asa tsy nanana fotoana fa izao ndray vao mba misy fotoana kely de mamangy anareo tena nalahelo be anareo za fa zany hoe tsisy azo natao. Ankehitriny kosa de vidéo voalohany zay ataoko amintsika de vidéo vaovao be satria anandramantsika ny maquillage ny make-up révolution extravaganza zay ahitantsika couleur enina amby enimpolo be zao ao anatiny de anandrana andre couleur hoetsika zay hoany zay olona tia colorful zay tia manao couleur amin'ny maso za manokana de tia fa tsy afa manoatra ndraindray satria le palette zay ampiasaiko dia tsy mety fa efa ela koa no naniry azo anty fa de tsy nahita tetiko eto ary tsy nahita mihitsy taiza no tadiavako raha tsy ny commande tany amin'ny make-up révolution tany am-potony tao amin'ny siteny make-up révolution ho anao ihany koa raha ohatra ianao ka mila azy ty de manasa anao hitsidika ny siteny zareo fa sady mora no tsara. Tsy tia nefa no asehoko anareo androany fa maro re zavatra nikomandiko efatra sady dimy de ho asehoko anareo tsikelikely sady ho asehoko anareo ihany kokoa ny nanandramako an'ity palette azahoana an'izao look zao. Tia andrelantsika fandao atsika avy hatrany vidéo manasa anao anaraka amin'ny vidéo hatrany farany aza miala fa ao no ampisehoako ny step by step nanovako an'izao maquillage zao ho anao zay mianatra maquillage ho anao zay tia manao couleur amasonao de ao anatin'ny vidéo no ampisehovako anazy. Andao ary tonga de atongotsika avy hatrany fa vitatsika ny première fondation sy ny primer sy ny rehetrarehetra ary ny eyebrow efa vita fa tonga de atombotsika avy hatrany amin'ny eyeshadow amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra de ho asitsika concealer masontsika de blendentsika tsara amin'ny éponge hiala de tsy adino ihany koa ny poudre manatsara anazy sy mampalama anazy tsara alohany asiana couleur. Vita zay de maka borositsika tonitony de alaitsika ty couleur mavomavo ity ho ataotsika eto aloha amin'ny maso eto aloha indrindra faharoa de maka nyty couleur orange ty tsika borosy hafa indray de ataotsika manarakaraka an'le mavo aza dino manafangaro tsara an'le mavo sy le orange eo amin'ny fisasahan'izy roa eo ampovoany mba mahatsara le maquillage fa tsy hita miavaka be le couleur aza dino ihany koa ny aty ambony amin'ny transition de akan'ity pink ty tsika pink violet kely zay izy de ataotsika manarakaraka an'le orange izy borosy hafa indray no nalaina de tsy adino ihany kokoa ny manafangaro anazy eo amin'ny fisasahany ny orange sy ny pink mavokely ohatrany somary violet ary farany fahaefatra de maka an'ity violet maizimaiziny ity tsika de ataotsika ty amin'ny farany borosy hafa indray de sady afangarontsika an'le couleur teo aloha ihany eo ampovoany ary maka borosy kely somary manifinify de alainao ty bleu ty de ataonao eto ambany eto karazarazana ohatran'ny eyeliner zay fomba fanosoranao anazy amin'izay manome masona somary miafatra kely de tsy adino ihany kokoa ny ambany maso tonga de asiana le bleu de manarakaraka anazy eo asiana le violet ny ambany maso de avy le pink vita zay de alaitsika ty highlight ny make-up révolution ty de ataotsika eo amin'ny maso eo amin'ny corner amin'ny maso sy ny ery ambony amin'ny eyebrow eo ambanin'ny eyebrow tsika zany zay de asitsika eyeliner ataotsika manifinify kelikely izy androany
tahaka izao ny fanoritana ny eyeliner izay tianao avy nataonao ngeza na manify na matevina na lava tsy maninona fa hosorana amin'ny baziny. Dia dia asiantsika crayon noir ny ambany anaty maso dia apetantsika ny faux cils. Somary tsy hitako tsara fa mivilamilana fa tsy maninona. Somary ngezangeza ny faux cils androany satria couleur volana ataontsika. Dia ampiasantsika ity contour ny Makeup Revolution ity ihany anaovantsika ny contourina rehetrarehetra. Dia blendintsika koa hifangaro tsara, tsy adino ny orona manalavalava orona. Tsy adino koa ny takolaka manakelikely ny tarehy raha be tarehy ianao. Surtout ianao na kely tarehy aza manao fondation ianao dia matetika lasa be tarehy be, fa manao an'iny ianao dia tsy dia hita be tarehy be foana. Ho asiantsika poudre avy hatrany ny loose powder, ny banana powder tsy adinontsika apetratsika eo. Dia hoarantsika ny crayon amaritantsika ny molotra alohan'ny hanasiana loko mena amin'izay mampahitsy anazy iny. Somary ataontsika maizimaizina ny crayon, maizimaizina kokoa par rapport amin'ny loko mena ampiasaintsika foana, amin'izay mivoaka tsara ny loko menantsika. Manao crayon mainty be amin'izay fa tsy lamaody izao fa izay ampiasainao mety daholo, fa izao somary maizimaizina kokoa no loko mena ampiasainao. Asiako loko mena avy hatrany somary violet pink izay ilay loko mena ataoko amin'ny sisiny. Esorintsika ilay poudre rehetrarehetra iny. Ary tsy adino koa ny contour powder izay hosorantsika amin'ny faritra amaizinina rehetrarehetra, tahaka izany ny takolaka, ny amin'ny sisiny tarehy rehetra ary ny amin'ny orona. Tsy adino manao mahitsy tsara ny eo na amin'ny orona somary lavalava, indrindra na petakorona ianao vao may tsara. Asiantsika ny highlight ny Makeup Revolution ihany eny amin'ny faritry ny tetezam-porona sy ambany maso rehetra ary ambony molotra dia ambany eyebrow ihany koa. Tsy adino ny blush dia ny fixation amaranana anazy dia vita. Takizay indray aza ilay vidéo-ntsika izay nanandramantsika an'ity palette ny Makeup Revolution XX Travaganza ity izay ahitantsika couleur 20 isan-karazany ao anatiny, ngeza be tokoa izy ity. Za aloha afa-po amin'ilay couleur an'ilay izy pigmenté tsara, afa-po satria mivoaka tsara amin'ny ilaivako azy ilay
maquillage zay ny eritreretiko atao. De manome fotoana anareo indray amin'ny manaraka de aza adininy mizaima sy mi-subscribe ny chaîne YouTube Keke Bavara ary ihany koa ao amin'ny page Keke Bavara Facebook. Misaotra anareo hatrany ireo 8 efa manaraka ny page Facebook Watsiwatsy raha sitrako ny tompo de ray alitsika aza adininy foana manindry j'aime follow ny page Keke Bavara mba hanarahanareo vidéo hatrany. Azagagna raha ohatra hoe tsy makiazy foana no partageko atao zay maha-page Keke Bavara azy zay zavatra rehetrarehetra ataoko de ho zaraiko ao amin'ny page Keke Bavara daholo na resaka fandefasana entana io cargo na ny fiainako na koa zavatra ataoko rehetrarehetra zay mi-se-passer ao fiainako fa indrindra i-basé kokoa tsika amin'ny resaka maquillage sy ny fanaovana volo satria moa zay ny asa. De manome fotoana anareo ary amin'ny vidéo manaraka indray de mandra-piona tompoko veloma tompoko.